ao anatin'io district any Mampitono misy an'ilay commune Komadia misy birao fandatsaham-bato maromaro ao ka ny birao fandatsaham-bato 3 tamin'io commune Komadia io no nisehoan'ny zavatra somary manahirana. Inona le somary manahirana? Tamin'ny andro ny fifidianana ny alarobia fa 20 ny volana Desambra dia nitafihiny dahalo ny fokotany 3 tao amin'ny commune ny Komadia io. Dia ny fokotany roa, tsy izy ireo fokotany roa reo fa ny fokotany Ankisompy sy ny fokotany Ambatomainty rehefa tonga ny dahalo dia mba avitra ihany aloha le fitaovana ikarakarana fifidianana. Nentin'ilay filohan'ny birao fandatsaham-bato nitsoka tany anala niaraka taminy ireo fitaovana rehetra izay tokony nanaovana fifidianana. Dia rehefa tsy nahita olona tao ny dahalo dia lasa nandeha, nanao izay nataony teo izy aloha dia lasa nandeha, ary rehefa tokony tamin'ny 4 ora tolakandro dia niverina tao an-tanàna ny vahoaka ary dia nifamory ka niarana nanapa-kevitra fa hoe satria mbola tsy amin'ny 5 zao amin'ny 5 izay fepitaona voalazan'ny lalàna fa hikatona ny birao fandatsaham-bato nifanaraka ny fokon'olona rehetra fa andao isika hifidy ihany hotanterahana ny fifidianana dia anjaran'ny fitsarana avo momba lalam-pandroenana no manapa-kevitra ny hoe hofanana ve tsy ho raisina ve sa ho raisina ihany. Dia natao ny fifidianana ary dia nahazahoana hivokatra tokoa ny avy any amin'ny fokotany Ankisompy, nahazahoana vokatra ny avy any amin'ny fokotany Ambatomainty. Nahazo vokatra ny Seny ary dia araka ny efa nambara teo ny any Seny dia ny mandray ary manatotaly ny vokatra ary dia mampafantatra azy ny vahoaka. Fa tsy azo ny Seny atao ny hoe foanany ity satria tara fa tamin'ny 4 vao nanomboka. Tsy azo ny Seny atao ny manafoana birao fandatsaham-bato. Dia noraisina ny vokatra. Fa tamin'ny fokotany ray kosa, le fokotany antsoina hoe Antsirandrano ao amin'ilay commune ny Mikady ihany io, ao amin'ilay commune ny Komadia ihany, dia tsy avitra le fitaovana tokony nanaovana an'ilay fifidianana. Dia nipotehiny dahalo, dorany dahalo. Dia rehefa niverina moa le vahoaka avy any, inona moa no azo anaovana ny fifidianana? Tsy nisy fifidianana tokoa, marina ny fanamariana, tsy nisy fifidianana tokoa tao amin'ilay fokotany Antsirandrano io satria potika avokoa ny fitaovam-pifidianana rehetra. Dia rehefa tsy nisy fifidianana tao dia tsy nisy voka-pifidianana zany tonga teto amin'ny Seny ary rehefa natao ny fikarohana tsato aminay azo nareo mpanao gazety jerena dia zao no misoratra ao amin'ny voka-pifidiananay hoe commune Komadia birao fandatsaham-bato Antsirandrano dia io no misoratra eo hoe ce bureau de vote n'est pas, les résultats de ce bureau de vote ne sont pas encore arrivés. Io zany io no misoratra eo. Azo sika jerety ao amin'ny azo jerena amin'ny ordinateur ny candidat tsirairay avy omenany zareo. Birao fandatsaham-bato ray tsy nisy voka-pifidianana, tsy nisy fifidianana ary tsy nisy voka-pifidianana taty amin'ny Seny fa tsy misy zany hoe birao ka tsy nanaovana fifidianana nefa isy voka-pifidianana tonga aty amin'ny Seny. Manam-pofo an'izany ty. Ireto anankiroa reto dia marina tokoa fa tara ny fifidianana, nanombohan'ilay fifidianana ny asan-dahalo, nanao fifidianana ihany le vahoaka kely teo dia nalefa ny taty amin'ny Seny ny procès verbal. Ny Seny mandray ny procès, nalefa ny tany amin'ny SRV moa zany. Ny SRV nandray ary dia nalefa ny SRV aty, ny Seny mandray fa hanao fanamariany zay. Tsy maintsy hanaovana fanamariany tony hoe ity dia tara ny fanombohan'ny fifidianana. Dia anjara ny ACC no manapa-kevitra fa tsy anjara ny Seny mandray fanapa-kevitra fanafoanana ny voka-pifidianana.